Ao anatin'ny tontolon'izay fifidianana izay ihany rehefa avy nanao asa fanasoavana ny mpiarabelona tao miandry vazy ny alarobia herin'ny lasa teo dia nanohy ny dia ny Nihaona tamin'ireo mpikambana ifotony ny birao nasionaly ny antoko PNJ Mazava ny herinandro teo. Notsidian'ity délégationna ity tamin'izany ara-moa ny distrikany Morondava, distrikany Farafangany ary Antsirabe fotoana niresahany momba indrindra n'izay fifidianana izay. Tany an-toerana moa Ravakarandriamanalina sy Stefana Razafimanjemby. Vonina andray anjara amin'ny fifidianana ifanesy atao amin'ny firenena ny antoko PNJ Mazava. Ny Congrès nasionaly ny antoko ho tanterahana atsoatso kosa no amaritra sy anendry izay ho kandidany antoko amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Hono nambaran'Andriamatoa herinandro filoha nasionaly ny PNJ Mazava nandritra ny fiona ny birao nasionaly ny ity antoko ity tamin'ireo mpikambana teto amin'ny faritra Vakinankaratra ny alahady lasa teo. Congrès nasionaly ihany no fahefana faratapany manapaka ny amin'ny hoe isan'olona ao alatsaka fa amaty politika ny antoko politika tsisy antony hijoroana antoko politika rehefa tsy akafatsaka. Raha nijanona ho fivondronam-pirenen'ny tanora ny PNJ Mazava tao anatin'ny taona maromaro. Ankehitriny kosa dia efa lasa antoko politika feno izy. Antom-pisian'ity antoko politika ity ny aka-fanjakana amin'ny fomba demokratika ary ampijoro ny tanora andray an-tanana no aviny araka ny fanamafisan'Andriamatoa filoha amboninaitry ny antoko azy Sylvain Rabetsarona. Tanora namorona ny PNJ io, tanora no avy ny firenena, tanora mbola madio izy manana ny afaka ataontsika hoe qualité zany sady avaram-pianarana afaka manana tsakefa zany azafady mitondra firenena amin'ny zavatra mazavazava koa sy ho an'ny daholo be fa amin'izao fotoana izao nge olombitsy ny tena mitatana ny firenena dia tsika eto Madagasikara moa zany dia tompo mangatakatony amin'izao fotoana izao aloha dia matoky an'ireo tanora ireo zara mifaizany hanonitra ny firenena avo dia avo. Ny alohan'ny fiona tamin'ny mpikambana teto Vakinankaratra dia Nihaona tamin'ireo mpikambana tao Morondava ny alakamisy teo ity délégation birao nasionaly ny PNJ Mazava ity izay marihana fa notarin'Andriamatoa isany herinandro filoha nasionaly sy Sylvain Rabetsarona filoha amboninaitry ny antoko. Ny toy tao Farafangana fitsidihana nataon'ity délégation ity ny asabotsy lasa teo. Ao anatin'ny fanetsehana ireo mpikatroka eny ifotony antoko amin'izao fotoan'izao ka aorian'izao fitsidihana maromaro izao moa dia mikasa hitsidika ireo faritra hafa eto amin'ny firenena ny birao nasionaly ny antoko.